Haleluya. Haleluya. Mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra indray ny tenanay amin'ity androandroany ity a. Manona ny fahasoavana, manampy fahasoavana ho antsika tsiraray avy izahay amin'ity androandroany ity a. Dia izaho milaza aminao manokana hoe tsy alamaina ianao raha tonga eto androany. Ny valon'ny fisaorana sy fankasitrahana dia izao hoe ho tafian'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra tsika tsiraray avy sa tsy izany ve? Hoy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tena mpolotra vao anatin'ny fotsika ny fisaorana. Tena aseho antsika amin'ny alalan'ny fihetsika izany androany. Ohatra manokana Davida mpanjaka, izy ny anisan'ny mpanjaka izay tena nankasitrahan'Andriamanitra indrindra tamin'ny mpanjakan'Israely. Kanefa nampanjaka aza izy dia izao, rehefa teo ankanja izy nideran'Andriamanitra dia nofoanany mahampanjaka anazy, nofoanany ny anaram-boninahitra ananany teo amin'ny fireneny. Fa rehefa tonga teo izy dia tena nanomeny mihoatra ho an'Andriamanitra satria fatany fa raha ihany mpanjaka dia ilay Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra velona. Dia androantsika dia hiderintsika androany tena asehoy mihitsy raha afaka mandihy ianao mihetsika mihoatra ny tananao dia tena ahentseo izany androany fa ny fihetsika ataontsika eto dia manambara voninahitra ao an'Andriamanitra, fankasitrahana ao an'Andriamanitra. Pare sa tsy pare? Pare sa tsy pare? Dawary. Socia tu po.
misoche, misoche, si magasita ka 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 misoche, misoche la. Hallelujah! Hallelujah! Fanoizantsika ny fisaorana ny tompontsika satria andro ray lehibe ny androandroany dia andao hitehaka rano orakoraka omena fisaorana sy fakasitran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Makatoerana tompoko. Amin'izao fotoan'izao tsika dia iroso avetrany hitondra ny fanatitra eo ny atren'Andriamanitra. Hitondra ny ampafolony zay efa nitahinantsika. Hitondra fanatitra arak'izay tena hoe vokatry ny fontsika. Ho antsika fiangonana na ianareo any tokantrano manaraka ny fitoam-pivavahana dia izao. Aza manaiky fitampitany devoly ny saintsika. Fa ny devoly tsy manan-katao afa-tsy ny amingana, tsy manan-katao afa-tsy ny hitondra ny avenirantsika ho avenira faran'izay ratsy indrindra. Zany no efa nataony tao amin'ny Saedena ka natoka ny Adamaseva lafy tanteraka teo anatrehany. Ary mbola tohizana zany fomba fiasa zany marika ankehitriny. Ina moa matoka ny olona kristianina, olon'Andriamanitra, mirorosaina be mihitsy izy manoloana ny fitondrana ny ampahafolokarena, manoloana ny fanomezana ho an'Andriamanitra, manoloana ny famatsiana ny asan'Andriamanitra satria ilay devoly manafika. Ka efa nampahafantarako anao marina, miorena tsara amin'Andriamanitra. Mety eza iombona amin'Andriamanitra ny amin'ny teny zay efa nalaoko ny vavany, fa raha mitondra ny ampahafolokarena isika dia hosokafan'Andriamanitra varavarany lanitra fitahina ho antsika rehetra izany. Raha mitondra fanatitra isika dia hanome antsika mihoatra no izay efa nomentsika io Andriamanitra io. Zany ny voasoratra Lioka 4:9-20. Roso ho amin'izany isika io amin'izao fotoan'izao. Satria androany moa ilay fotoan-dehibe no manitsika hoe anaovana fisaorana mipololotra vato anatsika ho an'Andriamanitra sady hitondra fanatim-pisaorana ihany koa isika. Dia izao ny amin'ny fanatim-pisaorana zany aoriana fampianarana sy ny fampaherezana vao tena miroso amin'izay tsika. Iny zany zavatra manokana fa ny ataontsika zao ilay mahazatra antsika hatramin'izay tondra ny ampahafolokarena sy ny fanatitra fanaontsika isika zany zao. Mbola hiderana tompo isika ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mahazo mandroso isika ety anoloana misy ny boaty tondratsika ny ampahafolony zay nitahin'Andriamanitra antsika. Alefary repitarika fiderana tohiza faretanana ny olona ho amin'ny fanompoana amin'ny alalan'ny hira fisaorana. Raha mety aminao dia ndao tsika mbola hitsangana, ndao tsika mbola hiderany tompiany. Ah
Jesosy ny anarany tompo. Jesosy no anarany tompo. Jesosy no anarany tompo. Jesosy no anarany tompo. Avo indrindra. Jesosy no anarany tompo. Jesosy no anarany tompo. Jesosy no anarany tompo. Avo indrindra. Anarany tompo. Diabo maiery. Marina mara. Diabo abusi. Anarany tompo. Diabo maiery. Marina mara. Diabo abusi. Anarany tompo tiny diabo mahery. Anarany tompo. Diabo maiery. Marina mara. Diabo abusi. raha mbola afaka miteka mafy be mihitsy ary dia ataovy ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia mbola hiteka ihany isika raha tsy horakoraka mafy be. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Samiary makantoerantsika isika tompoko. Dia omentsika toerany ihany koa reto namana mpiara-miasa izay mpitarika fiderana ireto. Amaky baiboly isika ato amin'ny Salamy fahatelo amby zato. Salamy fahatelo amby zato ny andininy voalohany sy faharoa. Salamy fahatelo amby zato ny andininy voalohany sy faharoa. Aorinan'izay Luka toko fahafito ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Vakina ny soratra masina tahaka izao no teny ao. Misaorany Jehova ry fanaiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehova ry fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Luka toko fahafito ambin'ny folo manompo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohatra anankiray izy dia nisy boka folo lahy nifaniana taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe ry Jesosy Tompo, mamindra-fo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandeha ihany misy eo ampisorona. Ary rehefa nandeha izy ireo dia nadio teny ampandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo nahita fa sitrana izy dia niverina nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy ary Samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa nadio avokoa va izy folo lahy? Aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina anome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy tia olona hafa firenena ity ihany va. Ary izy taminy mitsangana mandeha ihany ny finoanao no efa nahavonjy anao. Avy amin'ny alalan'izay teny ny soratra masina no vakina teo izay ry havana malala ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity no akantsika fampianarana sy fampahirezana amin'ity andro ray lehibe izay natokantsika anaovana fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra ity. Araka ireo teny no vakina ireo
zava-dehibe amin'ny Andriamanitra tompoko ny fisaorana ataontsika olombelona an'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'Andriamanitra izany ka tsy maintsy ataontsika. Tsy safidy le izy fa didy amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy manao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra foana isika. Ary ilay fisaorana takian'Andriamanitra amintsika olon'Andriamanitra rehetra dia fisaorana amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Zany hoe na soa na ratsy ny zavatra niseho teo aminao tamin'ity taona 2024 ity dia zao ihany. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra foana ianao. Tsy maintsy hoy aho, tsy maintsy hoy ny tenin'ity baiboly ity. Ahoana hoy ny voalasan'i Paoly apôstôly Tesaloniana voalohany 5:7. Andoka vakitsika voasoratra misaora amin'ny zavatra rehetra, na tamin'ny lafininina na inona zava-nisy na inona zavatra nitranga teo amin'ny fiainana manokana tao anatin'izao maha olon'Andriamanitra anao zao, dia io voasoratra io misaora amin'ny zavatra rehetra. Dia ahoana ny toleteny fa izany no sitrapon'Andriamanitra, izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Anio zany anio ao anatin'ity fotoam-pivavahana rahantsika manotrona ity, raha nisan'ireo olona natsapa ianao fa nandray fahasoavana tamin'Andriamanitra tamin'ity taona 2024 ity dia izao, tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra zany olona zany. Ary eto dia mampahery hoe tsy azonao atao mihitsy ny mangina fotsiny amin'izao hoe efa nandray aho dia efa nisaotra tamin'iny andro nandraisana iny. Ry havanao, raha fijerinao azy ampy ve ny fisaoranao an'Andriamanitra tamin'ny fotoana nandraisanao ilay zavatsoa? Ampy ve le izy? Mino fa matoa Andriamanitra manetana amin'ity androandroany ity dia ny fahitany azy tsy ampy. Na ihany koa hoe mbola tokony hisaotra ihany ianao, mbola tokony hisaotra ihany ianao. Amen. Ary andro azy zao dia manetana antsika aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra hoe mialoha ny hamarana antsika an'ity taona diavintsika ity dia ataovy mimbetsaka ny fisaoranao an'Andriamanitra. Tsy indray mandeha na indroa na intelo, androantsika mivondrona eto miaraka ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity anampololotra fisaorana, fa rapitso, afaka pitso mialohan'ny hamarana ny taona dia ataovy mimbetsaka ny fisaoranao an'Andriamanitra noho ny zavatsoa, noho ireo fahasoavana izay nataon'Andriamanitra taminao, tamintsika rehetra tamin'ity taona ity. Miandry antsika ho amin'izany io Andriamanitra io. Ianao inge ty tantarako aminareo ity mba ilazana amintsika rehetra fa miandry anao, miandry antsika jiaby anao zany fisaorana zany io Andriamanitra tsy toa Rain'i Jesosy Kristy io. Tantarako aminareo dia ny tantara'ilay boka folo lahy izay vao avy novakitsika teo ny momba azy ireo. Ndray mandeha raha andeha ho an'i Jerosalema Jesosy dia voasoratra hoe namakivaky ny tanin'ny Samaria sy Galilia izy. Dia rehefa nandeha teny Jesosy dia indro nifanena tamina boka folo lahy. Zany olona boka zany dia mampalahelo, tena mampalahelo. Tsy mahazo miara-monina aman'olona, tsy mahazo mifandraindray aman'olona, fa atokana toerana ailika any izy zay fefarany fiainany any. Dia indray mandeha reto boka reto sedra mba nivoaka ny tanana voaka ny tanàna dia nahita an Jesosy taitra be mihitsy izy folo lahy. O zalahy, tsy ilay mpamonjy ve io? Tsy ilay mpanasitrana ve io? Tsy ilay mpanao fagagana ve io? Tsy ilay Mesia ve io?
teny jerena ty fidavitra satria tsy mahazo fanakaiky aman'olona zareo. Tena izy io, tena izy io, tena izy io. Reny miaraka amin'ireny ny mpianana rehefa surany tenany zareo fa Jesosy ilay mpamonjy, ilay mpanasitra, ilay mpanao fakakana no mifanena aminy dia nanomboka ny atsoatso reto boka reto. Ry Jesosy Kristy Tompo, mamindra-fo aminay. Ry Jesosy Kristy Tompo, mamindra-fo aminay. Sitrano izahay, afao amin'ny apokany izahay. Ry havanao, androany dia mafisiko amintsika fa Jesosy Kristy ilay voalaza amin'ny Baiboly, izy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ahoana hoy ny anjely tamin'ny fotoanandro nahaterahany Jesosy, zay ahoakana zay tsika ho rindrina kely eo. Olona anjely, asa matahotra ianareo, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Tamin'ny fomba ofisialy natao reni-tany, renin-danitra, fa rehefa tonga taty ambony tany Jesosy dia nambara fa izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Izy no mpamonjy mifanantsika zay very mba tsy very intsony fanana ny fiainana mandrakizay. Izy no mpamonjy ny fiainantsika maha-olombelontsika manoloana ny sarotra rehetra zay mitrango amin'ny fiainantsika mba ho avitra ny fiainantsika mandritra ny fahavelomana eto ambony ty tany ity. Noho izany indrindra dia mitaona anareo aho mino fa marina izany. Ekeo fa tena marina izany. Ary fanampy izay, aza miala amin'io Jesosy io mihitsy. Na inona zavatra mifamafao amintsika eto ambony ty tany ity, aza miala aminy. Fa raha misy olona sambatra indrindra amin'izao fahavelomana eto ambony ty tany ity zao, dia izay olona rehetra mino a Jesosy ho mpamonjy. Alleluia! Alleluia! Androany zao raha mihinana fa mpamonjy Jesosy, mpanasitrana, raha mihinana fa mpanao fakakana Jesosy, dia amonjy anao izy androany. Hositraniny anao izay marary, hoesorina aminao ny herin'aretina, ho vonjena ianao. Ary raha metrika tantara tsara ho anao izy amin'ity faraparan-taona ity, andao hiteka faran'izay marobe fisaorantsika an'Andriamanitra. Halleloia! Dia rehefa miteny an'izay, nitaraina tahak'izay reto boka folo-lahy, tsy ohatra ny teny nataon'i Jesosy, satria mpamonjy izy dia tena mamonjy marina tokoa. Ho Jesosy, mandehana ianareo reo misehoany ampisorona, mandehana misehoany ampisorona. Raha ny marina, ny olona izay atao hoe misalasala hoe boka ve sa tsy boka, inona rety ohatra ny hafafa amin'ity hoditro ity aretina inona rety apokana ve ty sa tsy izy. Ny olona tahak'izany mandeha mamonjy mpisorona, mamantatra hoe inona ty mahazo ahy, areti-koditra tsotra ve sa apokana. Fa ny olona efa fantatra fa boka, efa namoana taratasy fa boka reto ndreto ary efa natoka-monina, tsisy antony andehanany makany ampisorona. Fa zao ny mampahery, satria Jesosy no niteny hoe mandehana miseho ampisorona, dia nindry zareo hoe matoa io mpamonjy iny tena tamintsika, matoa io Mesia io tena tamintsika hoe mandehana miseho ampisorona. Didikany olona sitrana zany tsika, olona efa salama zany tsika, ka andeha ho porofony any ampisorona fa tena sitrana, tena salama. Dia lasa zareo nandeha, dia inona nitranga ho amin'ny Baiboly ilay nivakiana teo, rehefa nandeha tena mpandehanana zareo maika dia maika mihitsy, angamba ny azakazaka ho any ampisorona, dia ho ny Baiboly manao hoe dia nadio tena mpandehanana ry zareo, nilatsaka tena mpandehanana ny apokany, nihitsana tena mpandehanana ny apokany, ary sitrana tanteraka izy folo-lahy. Halleloia! Zay le finoana nananana. Tiako be mihitsy raha ohatra ka tsika fiangonana refy androtra kely, ianareo izay mandre anzo afatra izao, anana fijery taka fijery le boka folo-lahy hoe mino zay voalaza ola tyty Baiboly ity, mino zay nolazain'i Jesosy. Fa raha mino anao dia aneo ny voninahiny aminao Andriamanitra.
amen amen. Zao ny fampianaran'ny Paoly, finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Na ino zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ty, tsy zany hoe kentsika bakeo antsika sy amarana ny fiainantsika, fa ny antsika dia zao finoana no andehanana, ary zay finoana zay no andrasan'Andriamanitra mba nanam-pivavaka rehetra, mba ahafan'Andriamanitra maneho ny voninahiny amintsika. Zay rehetra manam-pinoana androany fa mpamonjy Jesosy, mpanasitrana Jesosy, mpanao fakakana Jesosy, ahita voninahitran'Andriamanitra an'izany izany, ho tanteraka aminao an'izany. Amen. Dia rehefa tonga tany ampisorona izy vololahy, dia ompisorona, tsy manana problema ianareo, salama tanteraka ianareo, tsisy apokana aminareo, madio tanteraka ny tenanareo. Akory ny hafalian'izy vololahy, tsy mbola isy hafaliana tak'izany. Ary avy hatrany ny hamaika ny sasany, dia ho any amadama ozy izy, ho any avady aman-jana koa ozy izy, niazakazaka, sasany ny any avaratra, sasany any atsimo, sasany atsinana, sasany akandrefana, samy nanao izay atokavana tany amin'ny toerana misy fianakaviana, satria sitrana ka sitrana. Fa nisy raika lahy kosa tao Samaritany io lehilahy io, zao no tao anatin'ny fony sy ny sainy, efa nysotran'Andriamanitra. Tsy mety amiko raha mangina fotsiny amin'izao, raha mipetraka fotsiny amin'izao, andeha ho any amin'ilay mpamonjy aho, andeha ho any aminy aho, anome voninahitra an'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra, ary hiankohoka eo atongony mihitsy. Amen. Amen. Tena faly be mihitsy Andriamanitra tamin'izany, tamin'izany toetra-panahy fihetsika naseho zany. Dia ahoana ho Jesosy? Sady nitampim-bava Jesosy. Tsy folava ve ianareo? Samy sotranina daholo. Ory mpianatra io, tsy folava ery zareo reny, ary sitrana daholo. Aiza ny sivy? Aiza ny sivy? No tsy toka mba hisaotra an'Andriamanitra akory, afa-tsy ty lehilahy hafa firenena ity. Aiza ny sivy? Dikan'izany tantara izany ry havana dia zao, malahelo Andriamanitra, mahita an'ireo olona, mahita an'ireo vahoaka an'Andriamanitra, zay efa nanehoany Andriamanitra fahasoavana be dia be amin'ny karazana tamin'ity taona ity, kanefa mangihina fotsiny amin'izao. Mba nisaotra ihany angambany izy fa zara fa namoaka teny tao am-bavany. Malahelo Andriamanitra mahita mpivavaka tsy malala misaotra an'Andriamanitra akory, manoloana amin'ny fahasoavana sy zava-tsoa zay efa nataon'Andriamanitra taminy. Ka androany zany tantarako aminareo zany, dia manentana antsika rehetra hoe andao tompoko, androany hanao fisaorana faran'izay atsika atao isika ho fiderana sy ho famesam-boninahitra an'Andriamanitra, satria zany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Amen. Ary anisan'ny nampahery be ihany koa dia ity, akoatra ny fanasitranana zay nataon'Andriamanitra tamin'ilay boka anankiray zay nahalala ny saotra sy nakasitraka an'Andriamanitra, dia zao ny voasoratra: nahazo fahakasitrahana sy tsodrano manokana tamin'ny tompo izy. Liko toko fafito ambin'ny folo andimy faha 20. Nahazo fahakasitrahana sy tsodrano manokana izy. Ka androany zay rehetra tonga eto, na ianareo any atokantrano, zay aneo fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana, noho ireo zava-tsoa zay efa nataon'Andriamanitra tamintsika, dia hoy aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra, inoko fa iombona amin'ity tena ambarako ity Andriamanitra, hitombane ny fahasoavanao, zava-tsoanao zay ho raisinao amin'ity taona ity sy amin'ny taona vaovao 2022 iny, ary ho tanteraka aminareo zay hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra tokoa izany. Andao hiterany tompo amiteka farazay mafy dia mafy isika. Alleluia. Noho izany, aoriana zao fampianarana sy fanentanana ataoko izao, dia andao hanao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra isika rehetra, noho ireo fahasoavana sy noho ireo zava-tsoa
zay fa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ity taona dia avintsika ity. Tena ho ataontsika mipololotra avy ato anatsika, tena mipololotra be avy ato anatsika mihitsy zany fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra izany. Dia hoy aho hoe inavy azy reo fahasoavana na reo zavatsoa zay nomen'Andriamanitra anao tamin'ity taona ity. Inavy zany tamin'izao, inavy zany tandremo mba tsy hisy adininao zany na dia ray aza. Raha possible aminao zao raha possible aminao dia makano taratasy kely, makano stylo dia ataovy antsoratra daholo melona novantsika fisaorana sy fakasitrana lehibe rehefa avy eo. Ataovy antsoratra daholo reo fahasoavana reo zavatsoa zay efa nataon'Andriamanitra taminao, na kelikely zany na tontono na tena goavana be, mba aoka tsisy ho adininao e. Raha ohatra moa ka manana fitadidiana be anao misy ohatr'izany ve? Satria zao nambaran'ny Baiboly Salamo 7:1-2 misaorana Jehovah rehefa fanahiko zay rehetra atao anatiko, tsy ny ivelany fotsiny fa ny atao anatiko mihitsy. Misaorana ny anarany masina, misaorana Jehovah rehefa fanahiko. Dia izao no toela teny, aza misy adininao ny fitahiany rehetra, aza misy na dia ray aza misy adininao ny fitahiany rehetra fa anaovy fisaorana an'Andriamanitra daholo. Zay ntika ilay Salamo 7:1-2. Ho ahy manokana izao dia tena hisaotra an'Andriamanitra, tena ho ampololotrako eo anatr'Andriamanitra miaraka aminareo eto ny fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra. Efa nanao amaly, efa nanao tamin'ity herinandro ity, tamin'ity Desambra ity, eny talohan'izay. Fa androany andro spesiala iarahantsika ilay izy dia mbola averiko amin'Andriamanitra ny fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra. Ame ohatra fa tsy izy rehetra kapa no tanysaiko fa mba manokana iny, fa ohatra vitsivitsy ambarako aminareo ity. Ohatra izao, hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra aho satria nomen'Andriamanitra taranaka, nomen'Andriamanitra zanaka mba anampy ahy eo amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra vinanto aho mba anampy ahy fanjakan'Andriamanitra. Inona le izy? Hitanao reo zao décoration hitantsika izao, zao décoration hitantsika izao dia efitra amin'jareo, efitra fa ny aminy. Mbola tamin'ny Marotsetsy mivady dia fa nanomana an'izao ry zareo, nanomana an'izao fa ny andrasa fotsiny dia hoe dada ho décorenay ny trano fiangonana. Ka miandra ny dady izay hoe mety amin'ny dada ve le izy fa tatako izao no ataonay. Dia hoy aho hoe rehefa hitanao rakizy fa mety famezaboninahitra an'Andriamanitra mahatsara ny trano fiangonantsika dia ataovy. Dia nataon'le izy, tsy nanontany akory aho hoe ohatrina vola lany fa fantako fa amina million laniny. Ty jiro ity fotsaka mba nanontaniako hoe ohatrina vidiananareo an'io. Dia hoy zareo hoe 6 millions FMG. Fa raha zah zany dia le jiro tranainy be teo tôlo be iny navelako teo diovy fotsiny le izy dia zay ampy fa zareo nalala hoe andao mba hatsaraina ny tranon'Andriamanitra. Tsara mahafinaritra ny tranontsika fa matoka ny jiro tsalefa iny ny jirama latsaka ambany be 120 volta le ao dia zay ny sandefasana azy mba le fasikely tsy tena mahafinaritra ve ao mba pikely jiro ao. Aiza le mpanapika jiro, aiza pikely jiro ao alefa sy doly zay, alefa sy manaraka ny ilany. Ao na fijerinareo tsy mahafinaritra ve? Andao hiteka faran'izay mafy. Alleluia. Ahoana moa tsy saorako an'Andriamanitra any amin'izany hoe nomen'Andriamanitra zanaka, nomen'Andriamanitra vinanto aho mba hanampy ahy eo amin'ny zavatra atao rehetra momba ny asin'Andriamanitra. Tsy maintsy misaotra azy aho. Halleluia. Ary manoloana fanalako an'reto mpidera reto, reo mpidera reo zay hitanareo miakatra ety ambony estrady reo, tena misaotra an'Andriamanitra fa manana azy reo mpiara-miasa. Hitanareo zao estrady hitantsika zao voandroany zao no hitantsika azy reo mpidera zandrina, reo mpidera trois, reo mpidera zokiny,
reo no anao cotisation na anao sy azo atao mba tonga zao estrazo vita tsy vola kely nge nilan'izy ireo hoe nantaniko sao tamin'ny maraina zao tamin'ny maraina teo vao nantaniko hoe fa ohatrina moa lany fantatra de hoe teo amin'ny 30 millions mahery kely de ozy zareo teo ny teny hoe efa 42 millions efa am'zay total lany ozy izy halleloia ahoana no tsy saotra n'Andriamanitra amin'izany ahoana tsy saotra an'ireo mpitarika fiderana zay ekipa mahafinaritra miaraka amiko ireo zay miany mety fotoana ety tsy maintsy misaotra n'Andriamanitra dia ianareo rehetrarehetra ihany koa dia tsy afatak'izay ny amin'ny fahasoavana ny amin'ny zavatsoa zay efa nataony Andriamanitra ho anareo zao no manatanako anareo miandry an'izany avy aminareo Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra aza misy adinionao ny fitahiny rehetra ndeo tsiketeka mafan'Andriamanitra eny halleloia fa akoatran'izany fahasoavana hita maso sy mivaingana ary atsapaitanana izany zay nataon'Andriamanitra tamin'ity taona ity dia izao tsy maintsy misaotra sy makasitraka n'Andriamanitra ihany koa isika no ny fitantanany sy ny fitondrany atsika tamin'ity taona 2024 ity vitsy amin'ny olona matsy no mba mahay maneho fisaorana an'Andriamanitra no fitantanany sy fitondran'Andriamanitra kanefa zavatra tsy maintsy atao zany angamba mety misy aminareo ary hatramin'izay nahavoavojy ny fanany manaka ankehitriny tsy mbola nisaotra n'Andriamanitra akory izy tamin'ny fitantanany sy fitondran'Andriamanitra azy angamba mety misy azany amin'ny tonga eto fandroany tomina tsika rehetra andao hisaotra sy akasitraka n'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany sy ny fitondrana ko fantatsika fiangonana tompoko ko fantatsika mpino kristianina ko fantatsika olon'Andriamanitra rehetra fa io Andriamanitra antsoiny baiboly hoe rainy Jesosy Kristy io sady raintsika nanomboka tamin'ny fotoana namonjena ny fanahintsika ka manaka ankehitriny tsisy andro rainy hoe maiky fa nitantana sy nitondrantsika foana io Andriamanitra io ary zay hitan'Andriamanitra fa mahasoa antsika no ho ataony eo amintsika tsiraray avy isam-batan'olona ary ambony zany tsy namela antsika ho rery zany io Andriamanitra io ny sainao sy ny eritreritra no mamitaka anao ary mieritreritra sy mihevitra anao hoe navelan'Andriamanitra ho rery na votsiny teo an-tanany na riny aho tsy marina zany tompoko fa nanomboka tamin'ny fotoana zay namonjena ny fanahintsika ka manaka ankehitriny dia tsy rery anao ho manokana mampahery be ihany moa ilay faminaniana aty amin'ny bokin'ny Isaia ity Isaia 7:7 dia ny andininy 5:12 milaza hoe hoy Andriamanitra mety manadino zany amin'olo ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanaka nalaoko ny kibony eny mety manadino ihany izy possible manadino ny zanana terany vehivavy dia hoy Andriamanitra fa raha izao kosa tsy mba manadino anao efa nividiko tamin'ny rano Jesosy zanako ianao efa vita tomboka vatsy eo an-tanako ianao halleloia tsy mba manadino antsika Andriamanitra ity misy ohatra mazava mahatonga antsika hoe tsy maintsy misaotra sy mankasitraka Andriamanitra no fitantanany sy ny fitondrana vakina Exodosy 3:13 Exodosy 3:13 dia vakina ny 17 sy ny 18 zao mivoasoratra atao amin'ny écran amakiko azy ary rehefa nalefa Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tany Filistina izy na dia akaiky azy zany eno tsara mivoasoratra ary rehefa nalefa Farao ny olona tsy mba nentin'Andriamanitra
tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana kany amin'ny tany Filistina izy na dia kaiky azy zany. Zany hoe vao votsitra teo an-tanan'ny Farao sy ny Egyptianina ny zanaka Israely olon'Andriamanitra, dia avy hatrany Andriamanitra no nitondra azy ireo, nitatana azy ireo. Dia voasoratra io, tsy nentin'Andriamanitra nandeha namakivaky ny tany Filistina. Ry zareo na dia kaiky azy Egypta sy Kanana, tany Filistina no mamaky ny tany Filistina no akaiky indrindra, fa tsy nentin'Andriamanitra tany izy. Fomba Baiboly hoe fa hoy Andriamanitra, andrao anenina ny olona raha mahitady ka hiverina ny Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo anan'hevitra amoron-dranomasina mena ny olona, ary vomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Ary nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo anan'hevitra amoron-dranomasina mena ry zareo. Tsy Mosesy akory no nitatana azy ireo, nantondra azy ireo. Solon-tenan'Andriamanitra fotsiny Mosesy ho ampiasain'Andriamanitra ho hita maso hoe aty lalana. Fa ny tena tompo-kevitra tamin'ny fitantanana sy fitondrana ny zanak'Israely tsy izy fa Jehovah Andriamanitra, le rain'i Jesosy Kristy. Taoko fa mazava zany tantara zany, manamafy an'izany. Exodus 20, andiny fa 2 sy 4. Ary Jehovah nandeha teo anoloany tamin'ny andro rahona, ratoandro taridalana azy. Ary Jehovah, zay voasoratra, ary tamin'ny andro hafa no ny alina ho fanazavana ho azy, andehanany andro aman'alina. Ny andro rahona tsy ny ala teo anoloan'ny olona, ratoandro na ny andro hafa no ny alina. Zany hoe andro aman'alina dia ny tantana sy nitondra ny zanak'Israely olony Andriamanitra amin'ny atoandro, amin'ny alalan'ny andro rahona. Iny ny andro rahona fa mandeha miatsinanana, dia any miatsinanana ny olona. Iny fa mivily mianavaratra indray zareo, le andro rahona dia mianavaratra ny zanak'Israely. Takizany koa ny andro hafa amin'ny alina, iny fa mitarika miakandrefana ny andro hafa dia miakandrefana zareo. Iny fa mitarika mianatsimo iray dia mianatsimo zareo. Mba andehanany andro aman'alina. Zany hoe rehefa mandika amin'ny Baiboly zao sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika tsy mila manao stop isika, fa na amin'ny andro na amin'ny alina dia mila mandroso foana, mila miara mandeha amin'Andriamanitra foana. Ny tanjona dia ho tonga soamatsara any amin'ilay mandrakizay. Amen. Na inona mitrangana, inona midony eny am-pandehanana dia zao, mila mandroso foana, mila mandroso foana, mila mandroso foana. Tsofoko rano ho amin'izany daholo isika fiangonana rehetra tonga manaraka ity fotoam-pivavahana ity. Fa ankoatran'ireo teny ireo dia mbola niteny toy izao tamin'ny alalan'ny faminanian'Andriamanitra izay nampitondran'i Isaia mpaminany. Isaia 1:7. Ahoana no voasoratra? Hoy Andriamanitra, aza matahotra ianao fa momba anao aho. Zany hoe io Andriamanitra io zany tena momba antsika foana izy, na amin'ny andro na amin'ny alina. Na inona mitranga na inona miseho dia ary tapany ambany, mampahiranao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanakavanana ny fahamarinako aho. Mitantana anao foana aho amin'ny tanakavanana ny fahamarinako aho. Noho izany tsy maintsy ataontsika anio, tsika miaraka ny fisaorana sy ny fankasitrana an'Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fitondrany antsika. Eny, na dia tsy mahazava amintsika rehetra tonga eto azy ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izao fitantanana na zao fitondrany antsika izao, tahaka ny zanak'Israely, dia zao foana tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika. Ny zanak'Israely nge tena tsy nahazava tamin'ny fitantanan'Andriamanitra, fitondran'Andriamanitra. Raha tsy zany ve zareo nitodika tany Mosesy, ro Mosesy ino ty ataonao? Diso lalana ianao, maninona tantaninao na entinao makaty amin'ny tany hevitra izahay. Aty amin'ny tany hevitra ke tsy misy rano sotrony, tsy misy haniko haniny, sady amin'izay manodidina be. Inona ary ty ataonao ringa Mosesy be volombava fotsy volo
noentinao aty amin'ny lala makany ranomasina mena, iny ty ataonao. Lomentsiny Mosesy satria mieritreritra zareo hoe Mosesy ny tena mitantana sy mitondra. Tsia! Hitantsika kama ilay voasoratra hoe tsy nentin'Andriamanitra namakivaky ny tany Filistiny, fa nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany efitra sy makany amorony ranomasina mena. Tantarako aminareo zany tantara zany mba hafantaranareo fa zany mihitsy isika io. Indraindray misy amintsika ireo dia ho tahaka ny zanaka Israely mihitsy, mitantana avy Andriamanitra, mitondra avy Andriamanitra. Raha mitantana sy mitondra izy, nahoana no zoiny zao zavatra rehetra izao? Olana, ady, zavatra sarotra mandrakariva, misy mangirana kely dia ve maizina andray, misy mangirana kely dia maizina andray. Ry hafanao, na dia zany ary ny zavatra hitanymasinao tsapanao, tsy milaza akory zany fa adinin'Andriamanitra anao. Fa nanomboka tamin'ny fotoan'andro namonjena fanahinao ho iaho ka mandraka ankehitriny dia tsy nanary anao Andriamanitra fa mitantana sy mitondra anao foana izy. Andao fisoratsin'Andriamanitra azy dia hiteka farazay mafy, orakoraka farazay mafy be. Alleluia, amen, amen. Dia zao zany rehefa vita ty fampianarana sy fampahiresana ataontsika ity, dia tena anao fisaorana mipololotra avato anatsika isika ho fisaorana sy ho fankasitrahan'Andriamanitra. Voalohany aloha noreo zavatsoa sy noreo fahasoavana zay nataon'Andriamanitra atsika tamin'ity taona ity. Faharoa noho ny fitantanany sy ny fitondrany atsika na manaona sa manana ny fitsarantsika azy izay nitranga tamin'ity taona ity. Tsy maintsy ataontsika ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Amen, amen. Fanampy zany hoy ny Tesaloniana voalohany 5:20, misaora amin'ny zavatra rehetra. Inavy zavatra nitranga tao amin'ny fiainanao, inavy zavatra niseho tao amin'ny fiainanao. Afa-po ve ianao tamin'ny fivavahana sa tsy afa-po? Afa-po ve ianao tamin'ny valiny fitarainao tamin'Andriamanitra sa tsy afa-po? Misaora amin'ny zavatra rehetra. Zay ny voasoratra Tesaloniana voalohany 5:20. Fa izany hoy ny fampianaran'ny Baiboly no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Ny fampiarana ty teny ity no tena anisan'ny andrasan'Andriamanitra amintsika androany. Mialoha ny amaranantsika amin'ny taona. Matetika matsy sarotra amin'ny olona ny manao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra raha toa ka olana, ady, zavatsarotra foana no ny sedrainy hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ity androandroany ity. Sarotra zany tena enjany zany kanefa tsy maintsy ataontsika izany amahan'Andriamanitra n'Andriamanitra. Tsy afaka andidy an'Andriamanitra tsika hoe tsy rariny kosa zao taonao zao izy no Andriamanitra zay sitrapony no hotanterana no eketsika. Zany nge dika ny fampianaran'i Jesosy. Raha nampianatra antsika mba hivavaka izy, ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Zay tiany io ame ohatra akaiky dia akaiky aminareo mikasika ny tantaran'i Job. Izy amin'ny olombelona eto ambony tany moa tsy mahalala ny tantaran'i Job, na ny olona mbola any ivelany valan'i Jesosy ary reo olo zao tontolo zao malala ny apahany ny amin'ny tantaran'i Job. Fa zany Job zany olo marina, olona mahitsy, olona matahotra an'Andriamanitra, olona mifady ny ratsy rehetra, ary Andriamanitra tsy toa mihitsy ary no nijoro vavolombelona teo masony demony, teo masony Satana hoe iza mo Job? Satana, avianao ty. Dia avy Satana, sady mangovitra, fa ataonao inona? Ataonao inona? Dia hoy Andriamanitra, efa nandinika ny Job mpanompoka va ianao? Io izy io. Efa nandinika azy ve ianao ry Satana? Fa olo marina io lehilahy io, olona mahitsy, olona matahotra an'Andriamanitra,
olona vadiny ratsy rehetra tsy misy takazy any ambony tany tapona vavany devoly tsy nanakambara satria marina ny fahitan'Andriamanitra ny Joba. Ny any sisa mba nataony devoly dia zao, izy ange sady maneho ratsy tare izy amin'io, izy ange ka ataonao mety be ny fiainaka anao aona izy tsy marina tsy mahitsy tsy atahotra anao tsy vadiny ratsy, izy ange ka asianao fiarovany. Zay se ny azony devoly natao. Dia mampametraka fantaniana hoe fa maninona olona marina mahitsy tsy manatsiny matahotra an'Andriamanitra mifadiny ratsy tak'izany no niarandreo zava-doza amin'ny karazany, niarandreo zava-doza amin'ny karazany, niarenany rehetra zay nangony amataona maro potak'izay fongana teo an-tanany. Ny zanany naterany maty tao anatiny ray andro montsy, maty ny anjarany trano. Ny tenany tenan'ilay olo marina, tenan'ilay olona mahitsy, tenan'ilay olona matahotra an'Andriamanitra mifadiny ratsy, indrisy hatrany tampidoha ka hatrany am-paladia tratrany cancer, vai ratsy. Fa maninona? Zay mahatonga amin'ny teny hoe zay tian'Andriamanitra io, zay tian'Andriamanitra io. Raha olona ratsy mantsy izy hoe mpino kristianina fanalota, mpino kristianina fananao foana, mpino kristianina fananao diso, ka niaran'izany dia mety tena rariny nasazy izy satria nanota tamin'Andriamanitra, nasazy izy satria nanao diso tamin'Andriamanitra. Fa ity olo marina, olona mahitsy, olona matahotra an'Andriamanitra kanefa zany zavatra nitranga tao amin'ny fiainany. Zay no antony matoka amin'ny Baiboly, Tesaloniana 1:5-6 miteny hoe misaora n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra, zany no tokony fiainan'ny mpivavaka rehetra, zany no tokony fiainan'ny fiangonana kristianina rehetra mandritra fahavelomany eto ambony tany ity. Androany zao dia saotra n'Andriamanitra ihany koa. Zange mba tahaka anareo misy fotoana mandalo zavatra tena mamaivay, tena mampilatsa-dranomaso hoe. Ohatra izao tamin'ny tapabolana niakatra ny tension jirama, enga ka manaraka ny an'ity fotoam-pivanana ity dia ny sofiny zany. Niakatra ny tension jirama, be dia be ny zavatra mahitato, be dia be. Nefa mariazy sabotsy, fotoam-pivanana lahady, saika latsaka ny ranomasoko. Dia rehefa nataony ny fandiniany zavatra rehetra dia teo amin'ny 8 millions mahery FMG teo no tsy maintsy olanina vao afaka miveriny amin'ny laoniny ny fitaovana ampiasaintsika tamin'izay sabotsy sy ny alahady. Io rahalatovy teknisana antsika miteny koa rahalatovy andana fitio daholo ny fitaovantsika rehetra mba hiverina amin'ny laoniny zavatra rehetra. 8 millions mahery no volany netiny nandeha niatsehana ny tany. Dia tsika mpivavaka moa dia nahita milamina foana ny zavatra rehetra, nefa vao avy nandainina vola be amina million. Amin'ny zavatra tahak'izao zao inona nataoko? Saika latsaka ny ranomasoko aloha. Za avy pasteur lehibe ity dia tomany fa efa mafy loatra amiko ilay izy, satria vola mba nangonina kely tao no tsy maintsy navoaka. Fa ny ataoko dia nisaotra an'Andriamanitra. Ary mbola hisaotra an'Andriamanitra hiaraka aminareo androany hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Vao tamin'ity herinandro ity indray tena mahatsiaro ny tantara anazy ny Joba. Tonga indray paster antsika vao tanimbary, paster Ihaja, tonga tantara zava-doza. Inona tantarainy? Tonga tapoka paster ny rano ranotrambo dia hatrety ny rano tao anaty efitrano, hatrety amin'ny tratra. Dia ireo trano azo ny olona moa pitika lasan'ny rano. Ny lakozintsika moa misy lakozia zay miraikitra amin'ny trano, lakozia natao hazo, tsy hita na ny tafony na n'ilay hazo, ilay hazo trano hazo, na ny vilia na ny vilany na ny sotro, tsy hita trasy aiza ho aiza, ty sotroko, ty le viliako, tsy hita. Fongana daholo ny akoho mamborona tonga dia sepitra ny rano tao, ny kosoa pateraja ary orony sisa hono ny potry. Fa ambony be ny rano.
efa sairana be zareo voaka tao trano tao ny famonjena mba hivoaka ny trano be dia be ny trano etazy ray etazy roa nienjera fa ny tranontsika moa tsy nienjera goaka be ny tao ambany vodi-trano tao goaka be fa rehefa ritra ny rano dia indro fantolefika ihany le vodi-trano dia vaka le trano nisy fisira be dia be nefa trano 2 étages ny ambany sy ny ambony no hipetrany pateraja dia any amin'ny etasy farany nataony mivady ho trano famatana anay rehefa mamaky fiangonana zay dia hoy taminy tsy mahazo mipetraka eo ianareo fa rehefa maina ny tany so sanatrika enjera ny trano ianareo fa raha vao ny trano mba amonjena ny tafo sy ny briky rehetra fa tsy maintsy manamboatra tranontsika efa tsy manana ny tena ty pateraja misy 10 millions FMC ndany hoeto any amin'ny tanànantsika ifitian'ny vody vato fa ho amboarintsika ny trano fiangonana dia io toerana misy ny trano hoazera io ataontsika lasa tokotany-piangonana io fa anamboatra trano vaovaotsika tsy mahafinaritra zany tsy ny manao amin'izany nge ay kanefa zany zavatra nitranga indra zany ataoko monomonina amin'Andriamanitra avy hoe mba tsy rary loatra Andriamanitra fa manetsy narovanao magaka nge anao mahay zavatra rehetra nge anao manetsy nasono fefy taka ny ranomasina mena io mba tsy atratra ny tranonao ny zava-doza fa ataoko androany zao hisaotra n'Andriamanitra hiaraka aminareo tsika rehetra ihany koa androany dia ampianarina mba hisaotra sy akasitraka n'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra zay nitranga teo amin'ny fiainantsika amen na inona misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ho antsika rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy dia maki baiboly indray isika Salamy 4:1 Salamy 4:1 dia vakitsika ny 2:20 ho Davida inona no avaliko an Jehova no soretra nataony tamiko inona no avaliko an Jehova no soretra nataony tamiko akoatra ny fisaorana ataony Davida mipololotra avy ao anatiny dia nanapa-kevitra Davida fa hitondra fisaorana an'Andriamanitra amin'ny endrika hafa zany no antony teniny hoe inona no avaliko Jehova no soretra nataony tamiko inona no avaliko Jehova no fitantanany sy ny fitondrany inona no avaliko Jehova no ireo zavatra rehetra zay nitranga teo amin'ny fiainako dia izy ihany namaly zao no teniny amin'ny 2:20 Salamy 4:1 ianao no anaterako fanatim-pisaorana ianao no anaterako fanatim-pisaorana zany hoe rehefa nandika zany Davida dia amin'ny karazany mihitsy ireo fanatitra azo atolotra ho an'Andriamanitra ary amin'ireny fanatitra atolotra ho an'Andriamanitra ireny dia misy ilay antsoina hoe fanatim-pisaorana ianao no anaterako fanatim-pisaorana Iasafa ihany koa ray amin'ireo lehilahy mpanao salamo dia natsapa fa zava-dehibe ny fisaorana an'Andriamanitra sy ny fitondrana fanatim-pisaorana tsapa ny Iasafa hoe zava-dehibe zany ary zany no antony natoka ty lehilahy ity ny teny ao amin'ny Salamy 7 azafady Salamy 50 2:4 hoy izy manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary rehefa ho amin'ny avo indrindra ny voadinao manatera fanatim-pisaorana izy ihany koa zany aveliko indray natsapa fa misy zany natao hoe fanatim-pisaorana dia manatera ianareo tsy ampy fotsiny hoe mipololotra vato anatsika ny fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra ny amin'ny zavatsoa ny amin'ny fitantanana sy fitondrana ary ny amin'ny zavatra rehetra fa mila mitondra fanatim-pisaorana ny mpivavaka ny olon'Andriamanitra rehetra ary nazo révélation azy ity Iasafa ity dia zao ny teniny Salamy 50 2:17 zay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra
ary zay mitandra ny lalany no anehoako ny famonjen'Andriamanitra. Zay mitondra fanaty-pisaorana. Ny olona tak'izany hoe Andriamanitra dia manome voninahitra ahy. Ka androany zao tsika, ankoatra ilay fisaorana ambavy ho ataotsika, dia hitondra fanaty-pisaorantsika. Raha vao miroso amin'izay dingan'izay zany ianao, mira manome voninahitra an'Andriamanitra ianao. Ka androany zany anao fampiarana zany rehetrarehetra zany isika. Tena anao an'izany amin'ny fotsika rehetrarehetra mihitsy. Amen. Voalohany, hisaotra sy ankasitraka an'Andriamanitra isika no ireo zava-tsoa sy no ireo fahasoavana zay nataon'Andriamanitra antsika tamin'ity taona 2022 ity. Hisaotra an'Andriamanitra isika any amin'izany. Zay aloha no fisaorana iarahantsika manao rehefa avy eo indray roso amin'ny dingana manaraka isika. Ka andao azy epipetrana ihany tsika no hiaraka anao izay vavaka fisaorana izay. Ataovy tena mipololotra. Na vety alohany ety azy anao ny vavaka mafy be. Eny olona any arina. Ataovy zany e. Na ianareo any arina hivavaka faran'izay mafy. Enina ety alohany tsy maninona. Fa ataovy tena mifonao rehetra mihitsy ny fisaorana ny ireo zava-tsoa ny ireo fahasoavana. Zaho ihany koa arak'ilay notantarako taminareo teo dia mbola hisaotra sy ankasitraka an'Andriamanitra na dia efa nanao izany ary tamin'ny fitaom-pivavahana talohan'ity androany izao ataontsika izao. Dia hanao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra ny tenako ianareo rehetra. Andao azy atsakana ambony tananao dia hiaraka hivavaka hisaotra ny amin'ireo zava-tsoa ny amin'ireo fahasoavantsika. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Ataovy tena mipololotra vao anatinao zany. Ataovy tena mipololotra vao anatinao zany. Sokafy ny vavanao. Mitenena. Ny mpidiera rehetra tonga dia maka toerana ty anoloana. Sokafy ny vavanao. Sokafy ny vavanao. Halleluja. Misaotra anao Andriamanitra izay. Makasitraka anao Andriamanitra tsy to. Ny amin'ireo zava-tsoa izay efa nataonao Andriamanitra. Halleluja. Samy misaotra makasitraka ny amin'ny zava-tsoa ny amin'ny ireo fahasoavana amin'ny karazany izay fandraisinao nomen'Andriamanitra anao tamin'ity taona diavintsika ity tompoko. Toizy mivavaka ho anareo izay olona vaovao toka eto sokafy ny vavanao. Andao hiaraka iombona aminay hisaotra sy ankasitraka an'Andriamanitra. Ataovy tena mipololotra vao anatinao fisaorana. Fisaoran'Andriamanitra ianao. Aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Misaoran'Andriamanitra ianao. Inona avy zany e? Inona avy zany tompoko? Misaoran'Andriamanitra ianao. Hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitantanana sy ny fitondranantsika hatramin'ny namonjena ny fanantsika
ka mandrika ankehitriny. Isaotra n'Andriamanitra isika. Tena isaotra araka ny teniko ho ataontsika mipololotra afato anatsika mihitsy ny fisaorana sy ny fakasitrahana n'Andriamanitra. Ianao za mieritreritra araka ilay nampianarina teo hoe efa navotsitr'Andriamanitra ianao, efa natsipin'Andriamanitra ianao, tsy ihany. No Jesosy efa maty teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana, ary nalevona, ary natsakana tamin'ny andro fahatelo, nasantry ny tanaka avy an'Andriamanitra. Amin'izao tsika miteny izao, tsy mitsatra manao fifonana ho antsika Jesosy, mba hatoka ny famindrapon'Andriamanitra ho eo amintsika foana, ka tsy ho avotsitr'Andriamanitra hiala eo an-tanan'izany tsika. Ka ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao, na dia tsy mazava aminao tahaka ny tsy nahafantarana zanak'Israely marina, dia atao foana misaorana fa ny azo antoka ny tantananao hatrany hatrany Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'ny androany. Taovy tena mipololotra ao anatin'ny fisaorana noizay fitantanana sy fitondran'izay. Andao azy vavaka amin'ny fototsika rehetra isika, atsakany any tananao dia toizantsika ny vavaka fisaorana sy fakasitrahana. Halleluja. Tompoandriamanitra, nreto izay fiangonana, maneho fisaorana sy fakasitrahana anao no fitantanana sy ny fitondranao anay hatramin'ny namonjena ny fananay ka mandrika ankehitriny. Tsy misy fizatavan'olona aminao Andriamanitra, fa raha nitadana sy nitondra ny zanak'Israely ianao fony izy ireo niala tany Egypta, mandra-patoka azy ireo tany amin'ilay tany todradroa sy tantely, dia tahaka izany ihany koa no ataonao aminay. Mitantana anay ianao, nitondra anay ianao mandrika ankehitriny, ary mbola hitadana sy hitondra anay mandrakariva ianao Andriamanitra. Ka dia misaotra, misaotra, miondrika eo anatrianao zahay. Orla izy hatray atreko mandrakizay. Misaotra, miondrika eo anatrianao zahay, miondrika eo anatrianao zahay. Tohizo ny fisaorana, tohizo ny fakasitrahana. Amen, amen. Ino anay fahita fahasoavana izay mitetoany ity Tompo, ary mitoana ho avy satria tena mitantana anay tokoa ianao, tena mitondra anay tokoa ianao. Halleluja. Manahevitra hiverana anay ianao, manalala ny hitondrana anay ianao. Halleluja, 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 halleluja. Amen, amen. Isaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra isika. Inona avy ireo zavatra tsapanao hoe tena nampitomany anao, nampilatsa-dranomaso anao? Inona avy ireo zavatra nararotiny devoly nentina nanakivy anao? Misaora n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra anao. Sanatria ve ka nandao anao tapoka amin'izao farantaona fety izao ny vadinao? Misaora n'Andriamanitra foana ianao. Sanatria ve ka very ny fanananao? Misaora n'Andriamanitra foana ianao. Sanatria ve ka nisy zavatra tsy nampozinao ny tranga? Misaora n'Andriamanitra foana ianao. Diso fanantenana tamin'ny fivavahana ve ianao? Misaora n'Andriamanitra foana ianao. Misaora n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa izao ihany koa mba hisaotra n'Andriamanitra tamin'ireo zavatra tsy nampoziko niseho tao amin'ny fiainako, nitranga tao amin'ny fiainako, hiaraka hisaotra aminareo aho. Zay indray zany no iarahantsika manao izany izao. Ary atao vitan'Andriamanitra fa miandry anao anao an'izany mihitsy izy izao, avy any an-danitra izy mijery, miandry anao anao izany, mety hitomany anao, mety ho latsa-dranomasina mieritreritra Andriamanitra. Zavatra tahaka izany tsy maintsy isaorako anao, tena isaory, tena isaory. Fa Andriamanitra mahita ny ranomasinao, mahita ilay fisaorana vao am-ponao izy. Andao azy mbola tsangatsika ny tanantsika dia hiaraka isaotra n'Andriamanitra isika. Andriamanitra, amin'ny karazany ireo zavatra ratsy nitranga niseho teo amin'ny fiainanay, tsy maintsy misaotra anao foana izahay, tsy maintsy misaotra anao foana izahay. Alleluia, alleluia, alleluia. Hitondra fanatim-pisaorantsika arak'ilay hevitra tonga tao am-pony Davida hoe inona no havaliko an'i Jehovah
no ny soratra nataony tamiko, no ny fitantana sy fitondrany ahy, no ireo zavatra rehetra ny seto amin'ny fiainako. Dia hoy izy, hitondra fanatim-pisaoranao. Iasafa ihany koa dia resy latrany amin'izany, hitondra fanatim-pisaorana. Ka hitondra an'izany tsika rehetra androany. Dia zao no anetanako atsika. Satria hitondra fanatim-pisaorana ianao ho an'izy sy ho an'olombelona fa ho an'Andriamanitra. Dia dinio hoe tataka ny ahoana re zany fanatim-pisaorana omenao ho an'Andriamanitra izany e. Satria raha misy amintsika zao a, andeha hanantona ny lehibeany hisaotra sy akasitraka, dia mba tataka ny ahoana re ny valeuran-javatra omenao azy, kanefa izy olombelona mety hivadika aminao aza teoriana. Tataka ny ahoana re ny valeuran zavatra atolotra ho azy, dia mba ampitao ao amin'izany lehibe noho izany io Andriamanitra io. Fantatr'Andriamanitra efa sahirana ianao e, fantatr'Andriamanitra efa mbola latsaka katerenao mandrakandroany e, fa miandry anao izy hitondra fanatim-pisaorana. Mila say ianao, mila masà, fomba fitenin'ny olona hoe mila masà, manao sakrifisy mihitsy ianao mitondra fanatim-pisaorana. Raha tsapanao fa tsy mety ilay fanomaninao, ampio. Miandry an'izany Andriamanitra. Androany a, tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ilay boka anankiray nalalan'ny saotra sy nankasitraka nataon'Andriamanitra aminao. Nahazodrano sy fankasitrahana manokana tamin'i Jesosy izy. Mandehana, ny finoanao no navonjy anao. Minao fa hitondra fahasoavana be mody any tokantrano ny vady aman-janany ihany izy. Androany ampanompon'Andriamanitra izay hitondra fanatim-pisaorana vokatry ny fony ary masà anome be amin'ny anaran'i Jesosy. Izy famatsiana spesialy ho ataon'Andriamanitra ao anao amin'ity taona ity sy amin'ny taona 2022 iny. Amen. Tazomy eny an-tananao ary fanatim-pisaorana izay hoentsika. Andao hitondra fanatim-pisaorana arak'izay vitantsika isika, arak'izay tratratsika isika. Tazomy eny an-tananao ary fanatim-pisaorana dia asandrantsika tahaka izao fa atolontsika ho an'Andriamanitra ilay izy. Samiary manangan-tanany mampiseho ilay fanatim-pisaorana. Halleloia. Andao hivavaka daholotsika rehetra. Tompo-Andriamanitra, ndreto izahay hitondra ny fanatim-pisaorana, satria ny olona manaritra fanatim-pisaorana, ny olona tahak'izany dia manome voninahitra anao, ka dia ho ataonao izany amin'ity androandroany ity, ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay izany amin'ity androandroany ity. Halleloia, halleloia. Samy manamafy hitondra ny fanatim-pisaorana iny ianao, eo ny atrehan'Andriamanitra. Ao kosa anome tokoa ianao, ao kosa anome tokoa ianao. Na dia ao anatin'ny tsy fananana ary ianao, mety izy hijoro ka anome. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Halleloia. Misaotra Tompo, misaotra anao ao, mankasitraka anao ao, manome voninahitra anao ao. Halleloia, 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 halleloia. Dia hitondra ny fanatim-pisaorana antsika androany, izay fanatim-pisaorana spesialy ataontsika ny ray mandeha isa-taona tena iombona antsika amin'ny namantsika eo mason'Andriamanitra. Ka nareo vaniriny izany miainga miloha dia atao kavanana sy akavianareo a no miverina fa tsy miverina amin'ny telalana ampovoany ety. Dia manotsika tompoko, manotsika dia ao anatin'izany a reto tarika fidiarany reto anao hiram-pifaliana izay tena mety hoe mahafaly indrindra no ho ataonareo. Alefa azy. Fenu fiderana now, Israelina.
misotra nawe tanterana iatrany zany afatrao izany ka misotra nawe ny fifankatiavana tunatoronao anay ka misotra nawe tanterana iatrany zany afatrao izany ka misotra nawe misotra nao izay fatiavinawe fiderana no ety misotra nanaranawe miafalinano indraseminaye ka misotra nao rinanayo misotra nao izay fatiavinawe fiderana no ety misotra nanaranawe miafalinano indraseminaye ka misotra nao rinanayo ka misotra nao rinanayo ka misotra nao rinanayo ka misotra nao rinanayo Reo tsika ity tanana mafy a ho voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. raha io misaotra anao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana ty amin'ity andro androany ity omena dera sy voninahitra anio ampitso ary mandrakizay ianao isaorana ianao ny amin'ny fampianarana sy fampiaresana nomenao anay tamin'ny alala mpanomponao teo fa tokony hanao fisaorana sy fankasitrahana anao foana izahay tsy androany ihany fa miandrom-piainana rehetra mihitsy tompo Andriamanitra tsara aminay ianao ko amin'izao famaranana izao dia mijoro ny mpanomponao mitotra tsodrano ho an'ny olona rehetra raha ianatsimo zao fiangonana izao amin'ity firavana ity dia ho tantaninao sy vomeninao izy ka hitany mamy rehetra raha ianavaratra kosa izy dia ho asianao sy ho porofonao fianao no Andriamanitra mampamety ny ataony manambina ny alehany mitany fiainany rehetra ary raha iatsinanana izy tompo Andriamanitra hiposaka eo aminy tahaka fiposamy masoandro ny tsara indrindra amin'ity ataony ity ary raha hiakandrefana izy tena hitondra an'izao fiangonana zao ho amin'ny fandresena ho amin'ny fambiazana ianao fahasoavana 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 le ho amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'i Jesosy amen dia miravintsika tompo koa dia tonga dia makasiny avatytsika miditra mivoaka fa tsy makasisiny eny tonga dia makaty a mba tsy voalingelina ny olona zay mivoaka